salanitra tompolasa topokovavy ankafaliana indray no itsydehana ny tokantrantsika amin'ity takarivan'ny zoma ity dia manasantsika indray anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny tontolo politika ny mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao izay ihany koa no anomboantsika ny fampahalalam-baovao ny ona tamin'ny filohan'ny kongresy ny tetezamita Andriamatoa Mamirakoto Arvelo sy ny masoivony frantsay vaovao miasa sy monina eto Madagasikara santonany amin'ny diniko ny rotonta ny makasika ny fampodina ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana io ihany koa no mariky ny fifatanjahan-kery politika raha ny fanazavana izay netiny ny filohan'ny kongresy ny tetezamita. Tonga nitsidika ny filohan'ny kongresy ny tetezamita Andriamatoa Mamirakoto Arvelo ny masoivo frantsay vaovao Andriamatoa François Goldblatt omaly riva tetsy amin'ny Birao any Tsitsimazaza. Isan'ny noresahana tao anatin'ny adiny iray latsaka ny onandro tonta ny tsy fitovikevitra mikasika amin'ny fiverenan'ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marc araka ny fanazavana ny filohan'ny kongresy ny tetezamita. Mikasika ny resaka fiverenan'ny filoha Marc Ravalomanana moa dia mbola nanantitra ny frantsay zany fa araka ny hevitra zareo dia misy ahiahy lehibe zany mety hoe sanatria isy korotana satria efa tena tendu be zany ny atmosfera amin'izao fotoana izao sanatria isy korotana ny fiverenan'ny Andriamatoa Ravalomanana ka isakana indray ny mety ho filaminana amin'ny fanaovana ny fifidianana eto Madagasikara izay mouvance Ravalomanana dia mbola manitrisitrika fa voalaza ny tondrozotra fa mody tsy misy fepetra ny filoha Marc Ravalomanana ary dia mbola naverika tamin'ny Andriamatoa masovoan'ny Frantsa moa zany hoe zay dia mitaka ny fiverenan'ny filoha Marc Ravalomanana raha miteny ianareo frantsay hoe aminay tsy tokony hiverina izy aloha dia ny angatahana aminareo kosa dia tokony ho ajainareo zay fanapahan-kevitra ny SADC satria ny SADC no nanakina ny firenena mikambana sy ny vondrona afrikanina ny famahana ny crise politique eto Madagasikara dia nanaiky moa izy nilaza mazava tsara izy hoe zay ny hevitra frantsay fa zay kosa raha ohatra misy fanapahan-kevitra raisy ny SADC zany mikasika ny fiverenan'ny filoha Ravalomanana dia ao an-damosiny SADC mandrakariva izay. Ho an'ny ankilafy Ravalomanana izay misy an'Andriamatoa Mamirakoto Arvelo dia ilaina ny fodian'Andriamatoa Ravalomanana eto an-tanindrazana noho ny fandanjany hery politika. Raha n'olitra kandidaty koa ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Andry Rajoelina hoy izy dia tokony hody Andriamatoa Ravalomanana ny endriny azy. Mikasika ny fanakianana ny fanemorana ny tety-arom-pividianana kosa dia nilaza Andriamatoa Mamirakoto Arvelo fa ahiny anankirotana ny fividianana ireo mpanao politika tsy noeken'ny senita sy ny firenena mikambana ny heviny.